Salamo fahavalo amby folo amby zato, andiny fahavalo amby roapolo. Ivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro ianao ka hiteranao aho. Eny, Andriamanitro ka hanandratra anao aho. Izany teny amin'ny salamo izany no entiko hiarabana anao amin'ity takarivo ity. Ary entiko andrisihana anao mba hiara hiderin'Andriamanitra indray isika ato amin'izao fandaharana izao. Miarabanao amin'ny fomba manokana, amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny saina mirana, ary indrindra amin'ny fo efa tsy tana intsony hideran'ilay Jehovahandriamanitsika amin'ity takariva ity. Miarabanao tsy maty foamanaina raha nisy zavatra maro teny amin'ny lalana lenao nandritrin'herinandro. Ary miarabanao no asoavin'Andriamanitra tafaraka amin'izao fandaharana iarahantsika mianakavy midera zao. Saorantsika Andriamanitra nanome antsika ity fotoana ity, ary ararotiny izany fotoana izany hanonona mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo ao an-tokantranonao ao. Aminareo rehetra tavaraka amin'ny voly ankehitriny miaraka hiderin'Andriamanitra. Ho eniko izany fiadanan'ny tompontsika izany anie ny fiainantsika manontolo. Amin'ity androany ity izany dia hiaraka indray isika amin'ny tanora avy ao amin'ny fiangonantsika ao Ambohidrao. Tanora ao amin'ny fiangonana Ambohidrao eto Antananarivo. Efa nisy fotoana niarahantsika tamin'ireo namantsika avy any amin'ny faritany, ary mbola izy koa izany fotoana izany. Fa ny eto Antananarivo koa dia manao tsomby aloha mihitsy, tonga te hanatanteraka ny fiderana miaraka amintsika mianakavy. Koa dia isaorantsika izy ireo nanana fanoloran-tena, ary isaorantsika izy ireo manana fitiavana midera sy manandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ity androany ity ary dia ireo tanora avy ao amin'ny fiangonantsika ao Ambohidrao no hiaraka amintsika. Taonantsika mba hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny talenta amin'ny fihirana izay nomena azy ireo. Koa tsy hitananareo ely zay fa dia mandresa toerana ary ao ka ho vonina hifantoka any amin'ilay Andriamanitra tsy toa ny fotsiny saintsika hidera azy amin'ny fitarena ataon'ireto tanora avy ao Ambohidrao reto amin'ny hira izay ho vetesiny sy ho asandratra eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ndao ary.
misaotra an'andriamanitsika ny amin'ny hira zay natolotra ireo tanora avy ombojo mba hideratsika azy sy hanomezantsika voninahitra azy. Misaotra an'andriamanitra isika ny amin'ireo tanora ireo zay manana finiavana na dia ao anatin'ny fahatanorana azy hanome voninahitra sy hidera ilay andriamanitsika. Ary dia nahafaly mihitsy niaraka tamin'izy ireo tamin'ity takarivo ity. Velantsika aka sasatra kely izy ireo dia andendra isika handray ny tenin'andriamanitra foy amin'ity takarivo ity. Efa tena fihinantsika izany ary efa mahazatra antsika izany ka dia raisitsika tombontsoa mihitsy ny handray izany tenin'andriamanitra izany mialohan'ny hiteren'izy ireo amin'ny tapany faharoa. Ka ny tenin'andriamanitra izay horesana amintsika sy hoentina mpaherezana antsika amin'ity androany ity dia ny Salamo 421. Ny Salamo 421 ka ny soramandry kely eo amin'izany Salamo 421 izany dia hoe fisaorana an'Andriamanitra no nanafahany mpanompony saikitra adoza. Tena tsara nge zany, tena mahazo asainao mihitsy zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro e. Saikitra adoza dia nafahan'Andriamanitra dia misaotra sy midera azy. Ka tsara mba hojerentsika kely zany salamo zany. Davida mpanjaka no nanoratra izany salamo zany ary ho an'ny firenen'ny Israely mihitsy no nanaovany ilay salamo, ilay tononkira, ilay hira satria ny tantarany zanak'Israely izay narovany tamin'ny fahavalony no tiany Davida songadina amin'izy ity. Ary firana fiakarana ity zany hoe fatao rehefa mandeha miakatra ny Jerosalema hanatrika ireo fety fanao isan-taona ny Jerosalema dia mandeha ny andalana ny olona izay tsy monina ny Jerosalema fa any amin'ny manodidina rehetra any, any am-piaviana rehetra any, zanak'ampelezana any amin'ny tany rehetra any dia eny am-pandehanana dia mihira. Anisan'ny hira atao izany Salamo 421 zany. Ndia ary hojerentsika ireo zavatra tena mba tokony ho voatazontsika amin'ity androany ity, ahafantaratsika fa tena manafaka androtsika mihitsy Andriamanitra eo amin'ny lozana saikitra atoza asika. Voakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy voalohany. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah no nomba antsika, raha nitsangana mely antsika ny olona. Izay ny andininy voalohany sy faharoa. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, raha nitsangana mely antsika ny olona. Izany teny hoe raha tsy Jehovah zany momba antsika dia filazana mazava tsara, filazana tsy misy olakolaka ny loharan'ny fipoiran'ny fanafana tsy mifamonjena. Jehovah tsy miolakolaka mihitsy Davida milaza an'izany hoe raha tsy izy, raha tsy Jehovah no nomba antsika tamin'ny zavatra loza sy zavatra nataon'ny fahavalo rehetra, raha tsy izy no nomba antsika. Ary misy toyny moa izany fa eto zany dia ampidirina sady tsy misy misalasalana fa Andriamanitra, ilay Jehovah Andriamanitra mihitsy no loharan'ny famonjena ary napetra mazava raha tsy izy. Izao mantsy ny zavatra mitranga indraindray dia adinitsika ilay tena loharan'ny famonjena rehefa afaka ny loza, rehefa tsy eo tsony ilay krizy, rehefa tsy misy tsony ny zavatra tahorana dia adinitsika ilay loharano ny poirana ny famonjena sy ny fanafana. Hita mihitsy zany tamin'ny fanoharana nataon'i Jesosy tao amin'ny Luka 7:20 dia milaza iny amin'ilay boka folona izay nodiovin'i Jesosy. Ary rehefa nasiana niseho tany amin'ny eny an-tanana zany dia iseho any amin'ny mpisorona dia madio. Rehefa vita ny fisehoana afaka madiodio satria tena nadio tsara ny tsy nisy na tsy aro ny verina tany amin'ny Jesosy fa tsy anankiray. Manadino indraindray isika ny loharano nahazona ny famonjena, kanefa izany no mampitarika atsika, no mitarika atsika hitera sy amin'ny voninahitra azy. Raha tsy Jehovah momba antsika, raha nitsangana mely antsika amin'ny fahavalo, andininy fahatelo, dia nitelina antsika velona izy, nitelina antsika velona ilay fahavalo. Tena azo raisina mihitsy zany ny ratsy fanahy ireo mitady hanimba antsika dia tena maneho mihitsy ny toetra ny fanahin'ilay mpamotika lehibe, ilay mpandringana lehibe, ilay mpamono lehibe dia tsy afa-Satana. Zany mihitsy zany raha vao tsy Jehovah no nomba antsika dia zany mihitsy sika tena matiny ary tena novonoiny araka ny teny eto, tena nitelona antsika velona mihitsy izy. Vatantsika efa mifahafalan'Andriamanitra ilay Satana dia tena mpamono olona ary maniraka an'ireo olona sy mpanompony
anao izany maneraka no ratsy fananao zany amintsika ka ratsy Jehovah nomba antsika na telo ny velona isika zany hoe naringana no foanandro ratsy fanahy tamin'ny fandringanantsika so fa teo Jehovah nomba antsika ka raha miara-mandeha amintsika eo anelantsika Andriamanitra tsy misy atahorantsika miamy fahavalontsika dia ery amin'ny andininy fahaefatra nitelinantsika ozy izy nitelinantsika velona izy izy raha nyrehetra tamintsika amin'ny fahatezerana dia nandifitra tsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny rika endry nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoaka ohatran'ny oariny Davida mihitsy hoe amin'ny rano tondra-drano misafoaka dia mipoaka sy mandray ny zavatra rehetra amin'ny lalana lalovany dia tahaka izany mihitsy ny ratsy fanahy amin'ny fanapotehana atsika fandringanana atsika tena ratsy Jehovah tokoa no misakana dia tahaka n'izany sika tahaka ny fako entiny rika satria tena vonina amotika atsika ireo fahavalo so fa nisan'i Jehovah so fa teo Jehovah so fa izy no namonjy atsika satria na fandringanana aza no zavatra tiany vavalo ho tanterahana dia mitsahatra Andriamanitra namonjy karaha tsy teo Jehovah dia zany nazo atsika tena mendrim-piderana Jehovah Andriamanitsika io ary zany nanaovantsika n'izao fandaran'izao isan-kerinandro miaraka amin'ray fotsika menakavy hitera azy satria ratsy Jehovah no nomba antsika zany rehetra zany nazo atsika eo amin'ny andininy fahaenina azy dia izao mihitsy nanjary nisotran'i Jehovah Davida izao ranane Jehovah zay tsy nanolotra atsika ho rembiny nifiny izao ranane Jehovah zay tsy nanolotra atsika ho rembiny nifiny ohatrany hoe hoariny Davida hovain-kely le fanoharana eto dia tsy hoariny amin'ny rano intsony zany fa hoariny amin'ny bibidia tena vonandrapaka amiravira hitela sy anaikitra ny rembiny dia tena naveriny nataony Davida ohatran'izany mihitsy memafy lay ohatra satria tena mikendriny antsika ireo fahavalo kanefa zao Andriamanitra dia zao mamonjy atsika ka tsy misy ny atahorana ny andininy fahafito ny fanahintsika dia fa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiasa tapaka ny fandrika ka afaka isika noho ny fidirin'Andriamanitra tsehatra ny dia tahaka ny vorona voafandrika azy tsika tena tsy manana tsony tokony aina fa ho afaka noho ny fidirin'Andriamanitra tsehatra tapaka ny fandrika afaka nandehantsika afaka nanidina ary dia isaorana tokoa Jehovah amin'izany zany ny tokony hidirantsika ny Jehovah tsy azontsika tsaina mihitsy ny fidirin'Andriamanitra atsika amin'ny fiainantsika isan'andro raha sokafana masitsika hitan'izany rehetra zany dia ho velom-piderana azy tsika tsy mila entanina akory isika ary ny farany eo amin'ny andiny fafito izy hoe ny famonjena atsika dia avy amin'ny anaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany ry havana malala ny famonjena atsika dia tokana ihany avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany azo antoko zany raha mbola eo ireo tsangam-bato roa lehibe dia ny lanitra sy ny tany zay manao ny hery maneho ny hery mampamorona n'Andriamanitsika raha mbola eo mbola mitsangana zany ny lanitra sy ny tany zany dia manana toky itsika fa avy amin'ny Jehovah mifamonjena avy amin'ny Jehovah nanao ny lanitra sy ny tany zany ny famonjena atsika ka tsy tokony atahorantsika tsy tokony hianantsika ary tsy tokony hitofezaka isika fa tokony hitraka ary tena manam-pinoana fa zany Andriamanitsika zany mamonjy atsika ny lanitra sy ny tany ilay nanao ny lanitra sy ny tany dia manana hery tsy manam-paharoa manana hery tsy manam-petra ny herin'izao tontolo zao ny herin'izao tontolo zao rehetra dia eo ambany fijerin'Andriamanitra ary mankato ny sitrapon'Andriamanitra mbola eo ambany fifehezany ka inona no atahorantsika raha ohatra ka izany Andriamanitra zany Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany zany no mandeha ho anilantsika miaro atsika ary indrindraindrindra manafaka atsika tsy ho tratosa matotsika sianao androany tafaraka teto nideran'Andriamanitra miaraka amin'ireo tanora avy eo amin'ny fiangonantsika Ambohidro dia satria teo zany Jehovah Andriamanitra zany nanome atsika ny fiarovana ary indrindra nanafaka atsika ary niaro atsika tsy ho tratosa andao mpidera azy ary andao hidera ny anarany manomboka izao tena andao asandra atsika ny anarany hidera azy mandra-pialan'ny fofona atsika eny hidera azy mandrakizay
satria tsy ety ihany ny fiainantsika fa mbola any amin'ilay lanitra sy tany vao zay rahana mandraka izay alao vato ho fiderana rano fotsiny izany andriamanitsika izany fiantsika de ny eto isika de andao mpiderin'andriamanitra tanteraka amin'ny fiainanao ny izany hoe mpiderin'andriamanitra ianao mpiderin'andriamanitra ny ankonanao mpiderin'andriamanitra nareo mianakavy amen ndao indray ary asantsika ireo tanora avy eo ambojo hiditra amin'izao tapany faharoa izao hiaraka mbola nandratra amin'ny fiderana an'andriamanitra miaraka amin'izao itsika tao ary Santo Teresa,
misaotra an'andriamanitra tsika tompoko, saotra azy fa nahafinaritra amin'ny fotoana androany niaraka tamin'ireo tanora avy eo amin'ny fiangonantsika ao Ambohidrano. Araka ny fandriana dia engany mba tena ho tazomin'Andriamanitra sy hotelizin'Andriamanitra ao amin'izany fitiavana manome voninahitra azy, mitera azy zany ary manandratra ny anaran'izany ireo zanany ireo amin'ny talenta izay efa nomeny azy rahateo. Ary hitombo mandrakariva izany talentan'izy ireo zany eo ampanaovana izany adidy sy seha-panompoana izany. Misaotra anao koa tany an-tokantrano tany niaraka taminay indray tamin'ity androany ity. Zoraontsika Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika mifandray na aiza na aiza eto amin'ity vonin-tany ity. Tena mahafinaritra ne fa manerana n'ity vonin-tany ity zany amin'izao fandarana zao dia miaraka miterin'Andriamanitra ary tsy hoe amin'izao fotoana izao ihany fa mbola azo averina amin'ny fotoana manaraka satria voatahiry izao fiarahantsika izao amin'ny rakitsary izay mipetraka ao anatin'ny tambazotran'ny radio Oasis 106.4 FM. Koa dia misaotra anao niaraka taminay ary manentana anao mbola hiaraka aminay mandrakariva amin'ny fandarana tokotry satria tsara loatra ny miterin'Andriamanitsika satria mandrakizay famondrampony amintsika. Aloha nisarana ary dia andeha omeko anao indray ny teny androany izay ahatonga anao hifahatra tsara ary ahatonga anao mba tsy hanaonao foana mandritry ny herinandro satria Andriamanitra no miaraka aminao. Dia zao ny tendry izay nataon'i Davida izay nangatahany tamin'Andriamanitra ary tiako mba ho anao koa angatanao amin'Andriamanitra manomboka androany hoentinao manavatsava ny fiainana ratsy. Ao amin'ny Salamo 150 dia misy zao teny izao eo amin'ny 5 ary tiako raha mba horaitsinao mihitsy zany hoentinao mandritry ny herinandro anaran'i Jesosy. Davida no manoratra, Davida no milaza le izy kanefa ianao koa dia tokony hanao izany fitaraina sy fangatana amin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 150 Jehovah, aza vela erona mo amin'ny zava-dratsy ny voko, hirairaharaha amin'ny olona mpanao ratsy, anao izay asa tsy mety ary aoka tsy hinana ny zava-piny aho. Tena ho tanteraka aminao tokony izany vavaka izany, tena ho raisinao tokony izany vavaka izay nataon'ny Davida izany mangataka amin'Andriamanitra mba tena hanana lalana mahitsy sy fiainana tsara mandritry ny androm-piainany fa tsy hikambana amin'ny ratsy, tsy hihinana ny zava-pininy ratsy fanahy. Mandany satsia izy matoky ianao fa ny Andriamanitra rehefa mangataka ianao dia tena amin'ny fonao dia tsy afaka manda izy fa hiaro anao tokoa izy ary hanalanao amin'ny lalana izay ilainao ny ratsy rehetra izy. Andeha dia veloma karaha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao indray tsika rehetra dia tafahoana eto miaraka eto ary indrindra hanome voninahitra Andriamanitra eto indray. Veloma maro tompoko, samy ho tahina.